Fanontaniana tonga de valiko voalohany aloha hoe inona marina moa zany andraikitro manoloana n'izao zava-misy amin'ny Madagasikara zao a. Za tompoko tsy influenceur ny andraikitra raisiko satria tsy nareo olona manatsaina lavitra no za, manampahaizana lavitra no za, tsy mila influencer nareo amin'ny fomba fijerinareo na ara-politika fa zao ataoko zao ny atao hoe lanceur d'alerte. Za zany mampafantatra an'izay kely fantatro aminareo, fampizara aminareo zay ny antony tenenako mba ahafahako manomana ny sainareo ihany koa ny am'izay mety iseho ao aorianan'izao zavatra miseho Madagasikara zao. Zay akatoky iny aloha de nampanantenanareo any keo hoe olazaiko aminareo izy andray zany zao ny lehibean'ny mafia ao Madagasikara amin'izao fotoana zao. Misy anarana ray ty mieko tsy haiko rehefa fantatrareo na faheninareo fa na mbola tsy heninareo. Misy an'ity atao hoe Koufali Daya de neveu any Ramika de fianakaviana ihany koa fianakaviany Ramatoa Christine Razanamaso. Zay de Koufali Daya de olona nigadra tany Antsefa taona vitsivitsy lasa zay tamin'ny famoranana volamena de nisy karana maromaro niaraka tam'izany. Izy namoaka azy Lantre Kotomanga, le député mantsamantsam-bava tao amin'ny Antananarivo Vadimy iny. De mazava ho azy Christine Razanamaso de taoko moa ry mbikery laza tam'izany. Amin'izao fotoana zao izy Daya zany zao manana birao manokana ao Iavoloha ao. Izy no mpandray ny volan'ny karana, rehefa milahatra ny karana manatitra vola de izy no mandray azy de izy no mametraka hoe zao ny tediavinay. Taloha izy ny karana zay no mametraka fa zao zareo mihitsy no mametraka hoe zao ny tediavinay. Tamin'ny 1er novembre raha jerevanareo anaty miro akao nefa niteny an'izany hoe milahatra ny karana manatitra vola de Andriamatoa Daya no manelanelana. Zay zava-misy amin'izao fotoana zao. Tao anatina volana vitsivitsy lasa multimilliardaire io Daya io satria izy zany zao lasa mpitatam-bola. Izy mpitatam-bola asan'ny Jodasy zany tamin'ny andron'ny apôstôly. Fantatry Inga Mikael tsara zany tantara zany fa Daya ndray zany zao mpitatam-bola amin'izao fotoana zao. Nga Daya de naman'ny Siteny be mihitsy ary misehoseho tsy miafina mihitsy izy amin'izany. Nga Daya de naman'ny Tinika Roberto. Maninona manonona zany anarana rehetra zany aminareo mba ilazako aminareo fa Nga Daya de olon-dratsoelona. Zay zany ny zavatra valin'ny kajikajy rehetrarehetra. Nga Ratsoelona nampaniraka ny famoahana azy de misy tantara teneniko anareo ty Nga Ramika ihany moa no niteny azy zany Nga Rateny-Tsefa Nga Rateny-Tsefa de olona telo zay niteny. Izany namoaka azy teny de Nga Ratsoelona. Rehefa navoaka Nga Ratsoelona izy de nivadika sursis lesazy. Ny feany zany de zao io fitondrana misy amin'izao fotoana zao io de fitondran'ny Nga Ratsoelona nanome fahefana Mikael fa tsy hoe nisy vahoaka. Azavaiko amin'izay le izy. Raha ohatra ny tamin'ny 2023 rehefa lany Ratsoelona de nametraka hoe inona no atao mba ahafahana manohy an'ity revy ity satria matsiro be le finanany miara-milay be le miaraka amin'ny karana mamboatra amin'ny malagasy. Raha ao anatina constitution misy anefa tsy afaka nilatsaka ntsony Ratsoelona amin'ny 2028 satria mandaro ihany de vita. Zay ny zavatra misy. De tsy maintsy nitady hevitra izy inona zany ny atao. Tsy afaka mpanao référendum na constitution koa satria zany nampiongan'Andry Bongo sy ry Macky Sall. Nitetitetiky mbola inambe hijanona de saika hanova lalam-pandrenana de niongana. Tena niongana zany fa tsy hoe mosary miongana ohatran'izao de efa napetraka amin'izay ary le izy hoe ndao
asiana fanonganam-panjakana fakarotaona 2025 dia ny foroporonina daholo ny resaka député stabilisation fitaritana bidon jaune sy ny karazana taondro babasa ry clémence efa elany zany délestage zany nisy efa ely zany nisy nataniny andro fifidianana raha nisy zany fa tamin'iny moa zany ohatry ny hoe mody n'accentuena le izy zany mba tonga lizy ho tena hoe otolom-bahoaka be ty dia niditra koa to hoe GNZ x y fa raha nandinikinareo raha jerefy tsara ty teneniko ty tena vahoaka be dia be ve no nitolona tamin'iny septembre sy octobre iny tena vahoaka be dia be ve tsika niara-nahitany zany hoe tolona 91 2001 2009 2018 sa 2017 iny hitatsika zany fa tena hoe vahoaka malikisa vahoaka tena tsy tamboisaina fa iny tolona teo iny neka zarara nisy parvian'ny 13 mai raha tsy fihain'le mpitolo le nisy sarina amin'eo an'izany tamin'ny drone nisy nakasarina amin'eo an'izany fa vitsy ny olona tsy tokony ahonga-mpanjakana mihitsy zany reny raha ny tena marina ny zavatra nyseho koa dia tsy bloqué tsy paralysé ny machine administrative fa mbola niodina daholo ny raha rehetrarehetra inona ny mahongana fanjakana rehefa bloqué rehefa ministère ny finance no vo bloqué tapina ny dony fa ny ministère ny finance niodina tsara niodina daholo ministère rehetrarehetra afa-tsy ny ministère ny fampianarana zany ministère ny fampianarana zany na igré valo volana raha tsisy raha reny fitondrana zany raha hoe tena zay tokoa le izy fa rehefa fantatra am'izay fa tsy haharitra elatsony io tolona io tsy manomboka miandanja le izy voatery zany ny ngarajoelona tsy maintsy ny improvisé hoe tena mietsika indray lisandro kapisaka teo am'izay no misy an'le redevabilité tamin'ny nga Mikael hoe navoaka mihetsika lisany dia raisy ho fahefana io ohatrany tamin'ny 2009 tadidio fa ny kapisaka eny nametraka ny ngarajoelona tamin'ny 2009 asa raha adinitsika ve zany niditra daholo Lilson niditra daholo verina daholo indray le ekipa tamin'ny 2009 verina inona ny zavatra niseho vo ny ala kely telo andro ngarajoelona dia lazaina fa hoe vacante les places tsy zay ny zavatra nytenen'ny ACC dia nomena ny ramika hono ny fahefana fa inona tao anaty institution moa zany ramika raha ny constitutionniste raha fa miala rajoelona dia filohan'ny Sénat no tokony an'olo azy raha miala filohan'ny Sénat dia filohan'ny Assemblée nationale miala filohan'ny Assemblée nationale dia ny gouvernement manao fitondrana collégiale fa ny zavatra nisy tsy voafehandramika tsara izy dia niteniteny foana izy hoe tonga teo ambotsoratra dia hoe alainay ny fahefana sisy fafohananay zao afa-tsy ny Assemblée nationale teo aloha dia efa nagaga ihany hoe alainay ahonina moa zany le fahefana fa avy eo nahitsy le izy naverina nahitsy ka nanaiky ndray ACC ka dia namena ny ACC le fahefana ny ACC moa an'izy are olona andrajoelona ne ny ACC olon-drajoelona daholo ny areo zato isan-jato dikan'izay rehefa nameny ny ACC azy ny fitondrana nameny rajoelona azy ny fitondrana tsisy vahoaka name fahefana azy zany ary tsy ara-dalàna izy satria tsy tao anatina institution ninninina zay ny zavatra marina tsy tao anatina institution ninninina izy dia amin'izao fotoana izao nyvaina mivaravarana io mangalary lisany ataovy zay alatra azo lisany atao apahatra amin'ny Madagasikara atonga an'ireo vahoaka ireo imenomenina fa afaka rotaona iveriny rajoelona ary iverina masika sy tonga dia andravarava mihitsy satria rehefa mahantra farany zoky ny vahoaka dia tsy maintsy iverina le irera tabizomainy aleona ihany rajoelona raha takan'izao scénario 1996 tompoko io tamin'ny fiverenana tsiraka teo amin'ny fitondrana zany io didavina verina io ny tiako tenenina aminareo dia zao hoe zao rajoelona lasa nitsokany Dubai miaraka amin'ny any daholo ny forongony rehetrarehetra le olona niara-nihinana sy nangalatra rehetrarehetra inona ny fanapahan-kevitra raisy le fanjakana amin'izao fotoana izao ny sorona ho ny nationalité ny rajoelona zay zany ny tena fanapahan-kevitra hoe anehoana hoe zay miady amin'ny rajoelona tsy misy malagasy teraka malagasy zany ka hoe sorona ny nationalité malagasy azy tsisy an'izany tompoko tsisy an'izany
olona gasy foana izy efapolo taona mahery ve dia esorinao hoe raha vazaha raha vahiny nomena nationalité malagasy no azo asorona ny nationalité rehefa manohitohana na tsy mitovy jery amin'ny malagasy izy azo atao zany ary rehefa esorona ny nationalité any président république ny manala an'izay par décret fa tsy premier ministre aoka zava ny resaka aza eritseretana honandra fa mba misy kely fantatra ihany zay fa inona ny nanaovana an'iny mba hatonga an'le rajoelona ampanginina any hoe afa-tsy gasy tsony ka tsy afaka aminao ninina tsony iny tsy azo kitikitihana tsony iny efa any iny avelo isy nialatra nataony any dia isy ry lalatina be molotra am'izao style manao vakansa ty velany aty miaraka ny ry sarabomba ry nèvre olodinina be taitsofona mipetrapetraka aty miandro fotsiny ray afaka rotoana miveriny retour en force zany ny zavatra misy rehefa tsy tonga saina am'izany tsika dia tsy ho tonga saina tsony fa am'izao fotoan'izao moa dia raha joelona raha tady dio tsara fa na io ministre bulldozer lazaina rehefa hoe io ny tsy mpanohatra rajoelona zany io rajoelona ny namelona an'io taty olona tsy niasany io taty aoko ho fantatrareo zany inona ny zavatra ngezabe na mitahany io any vahoaka malagasy avy amin'ny ora matoy io any natonga an'le hoe 8 centimetre hoe tsy avely latsaky rajoelona fa vazay dia nampitana tany amin'ny dada mola izy satria dada koa anatin'le combine dia iny koa dada ny teny tsy manaiky vaza zany tsika fa tsisy fifidianana mandeha zany eto nefa ny tena tanjona amin'io andrebirebena saim-bahoaka atonga ny rajoelona ilalao baolina rery dia rehefa bitsisy golina moa dia nandra koa raha tsy mahafaty amin'any maty ny baolina azonareo le izy dia mody anaovana sarisarinana dia mody iverina kely latsaka indray izy dada dia iny koa isite ndeha zako ilatsaka efa sarinady efa mampimebe fa dia tsika mo variana teo fotsy dia etsika fotsy etsika poaro sa souffleur tsy haiko tsony fa tady dio fa zany rehetrarehetra zany etiko hanehoana aminareo fa reo olona reo dia ray ihany reo mifanoatoatsolavo ao reo fa manao sarinady fotsiny fa ty kosa zavatra tena mariny ty teneniko anareo ty ary zavatra tsy sarinady fa tena nisy tokoa ny ady teo amin'ny ngarajoelona sy ngaravatomanga tena nisy zany inona ny fototry ny ady tsy niky ngaravatomanga ndraiky io sanoa le hoe rajoelona mbola latsaka amin'ny 2028 efa nanana eritreritra nomana ho kandidahany izy zay isy ny karana niaraka taminy sy rajoelona sy ny karana niaraka taminy aty ilany iravatomanga sy ny karana niaraka taminy taty amin'ny ilany nanomboka teo misaraka satria raha tadidinareo tsara raha nanao conférence de presse nga raha vatomanga dia tsy inona zavatra tsikaritra reo tsy nisy télé viva tsony na ny tanotsao hatramin'izay zay rehefa manao dia misy viva dia tv plus dia zay fa tamin'ity tsy nisy viva tsony fa tv plus sy real tv indray ny tao dia inga joary ravojanahary efa fisehoana re zany fa miparitaka le efa misy ny fisarahana dia nisy teny anankiray zay izay mety tsotsikaritra reo nefa ny teny an'ny aravatomanga hoe raha zaho ozy izy dia tsy tokony ho ahongany ty fitondrany ty satria manimba ny asanay mpandrara zay moa mody nanodinany azy fa ny tena tia nytenenina tamin'izany dia hoe aza ongana izy fa aloha izy amita mandany mba tsy afaka ilatsaka tsony amin'ny 2028 zay ny tena tia nytenenina tamin'iny fa atsika moa ndraindray ohatrany hoe rehefa mihaino zavatra dia tsy dia tena hoe mianalize zany fa zay ny zavatra tia nytenenina tamin'iny efa nisaraka izy mirahalahy zao am'izao zany zao tena hoe combat mort zao zavatra miseho zao ianao zao mieritreritra hoe ngaravatomanga tratra ao a Maurice io dia hoe ny fanjakana malagasy ny natratra azy ao diso ngarajoelona no manenjika azy ao ngarajoelona no mibloky azy ao satria nahoana mba hatonga ny ekipandravaatomanga sy reo olona nanohana ny rajoelona tamin'ny 2018 tsy afaka anohana olona amin'ny 2028 isan'izany ry naina varira ozy nareo zay ry ngarabe tsaroana reny le olona zay nanambola ao Madagasikara ny eritreritra anohana olona reny ekipandravaatomanga daoly voentsika eo reo
fa nikipandra-joelona reny lasa nitsokany miaraka amin'ny andreny daholy dia ny sasamory député tsy azo kitianao reo rigista ry iza koa ty tsy lambody kely nanosy be ty reny tsy azo kitiany reny satria olon-drajoely reny ry lantona kotomanga tsy azo kitiany reny olon-drajoely reny ninninona fahotana nataony reny tsy azo kitiany reny ka zay ny tiako hitondrana ny fisainanareo iverenako le hoe Koufali Daya. I Koufali Daya dia isan'ny olona no invité ny ministre Bildozer moa filazanareo azy nanao arrosage rehefa nazo fahefana dia nasaina tao Koufali Daya zany hoe izy olona samy voasazy zany no mifanasa raha ministra ny fitsarana tena hoe ministra ny fitsarana ianao olona tsy ara-dalàna namohana ny tao am-ponja olona tany Atsefany io ary efa mivoaka ny didimombany iny eo niaraka amin'ny balibalina sy nanao fetifety tao satria hoe misokatra amin'ny finanana zay ny mission ny fitondrana amin'izao fotoana izao io misokatra ny finanana anao drabadango faran'izay zokiny dia ny tanjona inona ny tanjona ny amerenana andrajoelona amin'ny 2027 dia iteninareo hoe concertation nationale iza moa no matsy volan'ny concertation nationale ny OIF ny frantsay no amatsy volan'io dia tadidio fa rajoelona olo ny frantsay tadidio zany donc zany tsy misy zavatra azo tapahanao raha tsy mahazo ny akôry ny frantsay zay ny dikan'io tsisy vola memena fatamy fotsiny zany taky nefa vola nalaina hatramin'izay tsisy memena fata misy vidiny foana io fa io zavatra io raha mbola miverinao rajoelona amin'ny 2027 satria rety efa manomana ny zavatra misy tsy hilatsaka zany raha mika tsy hilatsaka zany io tsy mananeritreritra hilatsaka zany izy sara aloha zany isan'ny hianohatra tanteraka mihitsy amin'izany zavatra zany tsy hilatsaka zany io fa raha zao no mitohy rehefa ampahantraina be Madagasikara dia hoe iverina ny olona hoe aleona ihany rajoelona raha ohatran'izao raha milatsaka rajoelona 2027 lanindray izy zay le scénario aseho zay mahatonga ana miteny anareo hoe koto zafy any Lexis reny teny ndray zany tsy nitenitenenina fahatany fa misy antony hoe mahatony teny andreny mety hiteninareo hoe ty bandy ty ve zany Ravatomanga mame volany ty tsisy firovako Ravatomanga mihitsy inona moa ny anenjehako Ravatomanga tsonka izy efa voentsika morisika sanga nanadio azy sa tsisy idinako tsony zany fa reto olona tsy voentsika reto zao no enjehako mba ho voentsika daholo ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny ato ankilany any ny zavatra mampalahelo fotsiny tsy hoe akory fiarovako fa tena mampalahelo fotsiny nampalahelo anao mahita an'ireny ledy sy firy camionarina fotsiny reny mampalahelo anao mahita an'le piasa inona moa ny idiran'ny piasan'ny sodiaty amin'izay nataony Ravatomanga piasany ireo nanatanteraka ny asany ireo ny andraiky nohatranao miasa dia mandray karama fa tonga dia hoe geazana fotsiny zao le fananan'le société no geazana mba lasa tsy mandray karama daholo ny olona 7,000 mipiasa ao amin'io betsaka lavitra anao ny mpitolona teo amin'ny 13 mai olona 7,000 dia tsy andray karama ho somera ianao tsy mamorona asa nefa lasa vomaika ny olona miasa ndray tsy amenao asa fa isoronao ny asany teotr'izay koa leledy sy mahay vavy ery ro anaratsiraka be maso hoe Ravatomanga ny tena amin'izao inona Ravatomanga tsy otsony inona nataony ngatao narina fotsiny lazaina fa hoe ka tsy norma tsisy an'izany tsy norma zany le tsy norma daholo reny fa lisany tsy naraka satria tsy hay olona tsy misy tsy ampy vovokaina akory fa faliny anilika fotsiny fa naninona raha fanjakana tena misaina io navelanao ihany aloha ny rehetrarehetra mba tsy ohatriny reny nazo an'le tatsaha naninona le tatsaha le tatsaha mihitsy ny anao ny tena mifitahany zay tokony tenenina dia mimelo hoe ty tsy mahazo manao dia ty mahazo manao dia mba tsy ampiasa vola le olona fa io ohatrany tamin'ny andro Ravalomanana nanomana ny Tiko ihany Ravalomanana tsy tiana dia ny Tiko no vonoana mba tsy mizatra tsy lôzika eny ahoana moa ny afa Ravalomanana andohan'le 1 000 milliard
entra tsy voaloha raha ohatra ka le sosiete ny ara tsy miodina zara tsy mitombo za tsy mpanoana ara-valomanana koa averiko zany tsy mpanoana ara-valomanana mihitsy a fa mba mijery fotsiny hoe inona moa zany le zavatra tian'le fanjakana sy mpitondra fanjakana tao fa tsy hoe somaina fotsiny le sosiete an'le olona zay mba mavita dia zao ry kofalidaya zao no manjaka tsy manana sosiete ninninina tsy misy olona tsy mba velomo fa bo mety manana sosiete olona ray roa izy ao anatiny ao fa zay vola azo rehetrarehetra lasa ty andafy aty daholy zany ny zava-misy amin'izao fotoana zay le tena hoe fanjakana jilamboto na tezitrinareo na tsy tezitra tsy aferako zany fanjakana jilambotoko zao jerevy tsara mihitsy ny olona nanodina bois de rose tamin'ny andro rajonary mampianina verina sofa tsara ao tanànao vita sady voasazany sy naninona ny vola tsisy miverina ny bois de rose tsisy ininona misy mpivady zay mpivady nanodina miliara ministra raha manto tamin'ny fotoanandrony miliara naodiny zany tonga tao Madagasikara le boy manao bizobizo fitetaka tamin'ny ramika mihitsy hoe sy miverina ndray ny biziny madio ny lakany tany zany ny zavatra misy ka tokony tonga sainatsika fa io fitondrana amin'izao fotoana zao fitondran-drajoelona ihany io na minonareo na tsy mino fitondran-drajoelona ihany io anomana ny fiverenan-drajoelona ny nataon'io zay mahatonga ny tsy hitany zay feheziny tsy hitany fa ny irsola zay nareo fe tsy rajoelona ny namelona an'ireny taty tompoko rajoelona ny namelona an'ireny olona tsy niasa reny tady dio tsara mihitsy zany tsy hiditra lalina amin'le tantara fa zay tiako tenena aminareo efa manana mafiavavoantsika zao zany rehetrarehetra zany izany ao ambadiky zany rehetrarehetra zany ny karana ihany karana miresaka rajoelona ianao dia efa karana zany